Anao tsy manadiny ny fiarahantsika ato anatin'ny fandarana meteo manolotra ny araba toko lahy sy toko vavy. Volinandrom-pahavaratra no mandrafitra ny andro amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ary maina kosa ny andro ny amin'ny ilany atsinanana ary miena ny orana tandrifin-drahona raykotroka amin'ny ilany atsinanana Madagasikara indrindra amin'izao fiafaran'ny herinandro izao. Araka izany dia toy izao manaraka izao ny toetr'andro ny tombatombanana ho amin'ny rapitso faharoa ambin'ny folo ny volana desambra 2020 sy 2020. Anorana tandrifin-drahona ny ilany andrefan'ny Gasikara araka izany tahaka izay koa fatra Antalasy Maroantsetra ifandimy ny rahona sy masoandro ny amin'ny fatra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia hipoitra ny orana tandrifin-drahona malefaka mety arahakotroka amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny. Ho lalovan-drahona kosa ny ilany atsinanan'ny fatry ny avoatany ary ifandimy ny rahona sy masoandro ny amin'ny fatra sisa. Tsy dia misy fihetseham firy ny maripana vao vinavina ho amin'ny rapitso tontolo andro. Ho amin'ny rapitso maraina izao dia 10 degré celsius ny maripana ambany indrindra hitantsika hatrany any Vakinankaratra. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray ny maripana vao tombatombana dia indro mekonao manaraka reto 20 degré celsius ny aty amin'ny fatry ny avoatany. Ny amin'ny morontsiraka kosa 20 hatramin'ny 430 degré celsius. Ho an'ireo tanan-dehibe ivelan'ny Madagasikara indray raha mikasa hivoaka ianao dia andrahoana ny andro amin'ny rapitso any Milan sy Paris any tahaka izay koa fatry Bangkok, anoram-baratra ny fatry Johannesburg sy Nairobi. Ho an'ireo nosy vitsivitsy manodidina antsika indray dia anorana tandrifin-drahona raykotroka ho amin'ny rapitso fatry Seychelles sy Comores ary Saint-Denis ary ifandimy ny rahona sy masoandro ny fatry Port-Louis. Dia misaotra anao nanaraka tsy tapaka ny fandarana meteo ary aza adino ny manaraka ny meteo isan'andro izay hitanao ao amin'ny YouTube. Manome fotoana anao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.